Nitetika asa galana Go Green dia misahana zavatra telo lehibe eto anivon'ny galana. Voalohany indrindra eo ny fampihenana ny fampiasana ny angovo tsy manaja ny tontolo iainana, izany hoe ny filana anatiny ato amin'ny galana dia ezahana mba ho angovo madio. Eo ihany koa ny fanaparitahana ny angovo madio izay ho jifain'ny mpanjifa eto amin'ny galana na ireo mpamokatra, mpanodina, ireo orinasa isan-karazany na ny mpanjifa eny amin'ny tobin-tsolika. Dia ny fahatelo ao anatin'izay dia ny fampirisihana n'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny galana, ny client, ny fitsinjaram-pahefana isan-tsokajy ny any amin'ny toerana misy any galana, ary koa ireo mpamatsy entana eto aminay dia mba misy programa ihany koa ampirisihana an'zareo sy hanampiana azy mba hirosany amin'izay fampiasana angovo madio izay. Ao anatin'ny fandraisana andraikitra eto anivon'ny galana izay mifandraika amin'ny tetikasan'ny fitondram-panjakana izay voizan'ny minisitra ny tontolo iainana, milaza fa ho rakofantsika ala indray Madagasikara manomboka amin'ny talata 7 janoary ny taopam-bolekazo eto Madagasikara dia hanamariana an'izay sy ampisehoanay ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Dia manomboka amin'ny latsinainy isaky ny mahalafo plein iray eny amin'ny station service galana zany manomboka amin'ny herinandro dia isy hazo anankiray ho volen'ny galana. Raha ny tanjonay aloha dia mety any amin'ny 5 alina hazo any no voangona mandritra n'io herinandro. Izay ny vinavina fa miankina amin'ny fandraisana anjara antsika rehetra mpanjifa ihany koa no ahafahana mandeha lavidavitra kokoa no izay tanjona eritreretina hotratrarana izay. Dia mananga ihany koa ny mpanjifa rehetra, mpiara-miombon'antoka sy ny olona rehetra izay miaino sy mijery anay mba hiara hisalama amin'ny ty tanjona lehibe iarahan'ny malagasy rehetra ity hoe andrakotra ala indray ny firenentsika.